Ny fahasalamana, osteopatia na ny fitsaboana ny taolana amin'ny vatan'olombelona amin'ny alalan'ny tanana izay tsy ilana fanafody no entina aminao kosa moa tao anatin'ity fanadihadiana iray ity raha izay sehatry ny fahasalamana izay. Fantarary fa indroa isan-taona ny olona iray dia tokony ianao ity karazana fitsaboana iray ity mba hitazomana ny vatana ho ara-pahasalamana hatrany. Ravakarandriamanalina sy Mamy Rasamuel no nanao an'ity fanadihadiana ity ho antsika. Mbola vitsy mpahafantatra eto Madagasikara ny fisian'ny fitsaboana ny taolana amin'ny alalan'ny fampiasana ny tanana na ny osteopatia izany. Tsy misy fampiasana fanafody moa ity fomba fitsaboana iray ity ary marihana fa tsy fanorana akory na irony antsoina hoe kinésithérapie ireny no atao amin'izany. Manasitrana aretina maro ity fomba fitsaboana ity fa ny tena iavahany dia ny fanasitranana ny aretin'ny taolan-damosina. Raha manaraka ity fitsaboana ity ara-potoana dia tsy voatery hodidina ny marary iray araka nambara ny mpitsabo mianatra manokana momba ity fomba fitsaboana ity. Resaka damosina resantsika dia misy taolana maromaro zany mandrafitra azy damosina any amin'ny tena ka taty amin'ny andilana ka rehefa tery zany io nerf io dia rehefa vilana le taolana dia tery le nerf ka rehefa ela loatra ny tery eo le nerf dia tapaka dia malemy le olona ka ny osteopate zany dia mandretsika le taolana mba tsy ho tery le nerf. Zay ny asan'ny osteopate dia rehefa tsy tery le nerf dia sitrana le olona ka rehefa ohatra hoe tsy tsaboana mihitsy izy fa vela tery ela be le nerf fa omena zavatra tsy mamparary anazy fotsy le olona dia tsy fantany intsony hoe tery le nerf dia zay le tapaka dia rehefa tapaka dia malemy le olona. Dia ny fandikina koa zany raha ohatra hoe tsy mandalo osteopate le olona dia afaka manala le nerf amin'ny neurochirurgie eo manao an'izay. Ny avizanana ny fahazarany eo amin'ny fomba fiainana amin'ny andavanandro ary ny angezana diso tafahoatra moa no isan'ny mitarika amin'ny favoazana eo amin'ny taolana amin'ny ankapobeny. Noho ireo antony ireo dia tokony anantony ireny mpitsabo ny ofana manokana momba ny osteopatia ireny ny olona tsirairay amin'ny sokajy taona rehetra indroa isan-taona. Ny aretina makasika ny fisian'ny otrika aretina sy ny aretin'ny mifindra ary ny areti mitaiza toy ny kansera kosa dia no marian'ny mpitsabo fa tsy tsaboana amin'ny alalan'ity osteopatia ity.